raha nresaka sika tamin'ny farany a ny amin'ny hoe tsy momba fitiavam-bola nresaka sika taloha zay a tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana dia resaka sika androany a fanampindray hoe inona moa io fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana io ataontsika aloha arivavaka isaotra ny tompony amin'izay rehefa vita rehetra zay a dia apetratsika aminy a nitoyany ray malalo isaoranay ianao fa ianao no mitondra anay ho amin'ny fahafahana ary ianao mitondra anay ho amin'ny fahalalahana misaotra fa zanaka zay ary raha zanaka zay dia ampandova ary mparay lova amin'ny Kristy misaotra fa fofombadinao zay Jesosy ary zay le ho akarinao rehefa ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra ianao misaotra tompo malala fa ianao nanafaka anay tamin'ny lalàna nanafaka anay tamin'ny fahafatesana nanafaka anay tamin'ny ozy ny lalàna ary nanome anay ny famelan-keloka nanome anay ny hery ahafahanay manao ny sitraponao misaotra ny amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny teny rehetra fa nomenao teo nanazavanay dia misaotra ny amin'ny teny mbolomenao zao apetraka aminao ny fonony tsirairay avy zay mangetaeta marina anao dia ianao no mamoky azy Jesosy ianao no tazona ny fandrenesana ianao no anome azy fanahy mamatatra ary amoky azy amin'ity androany ity ny feo rehetra tsy avy aminao tsy hanan-kery zany Jesosy andefa ny teninao anao dia hanasitrana zany Jesosy ary anome fiainana ho anay tsirairay avy misaotra tompo malalo halleloia amen amen raisika avy hatrany a ly Matio toko faha 13 Matio toko faha 13 andininy faha 470 sy ny faha 570 Matio toko faha 13 andininy faha 470 sy ny faha 570 dia zao no voasoratra ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena na fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafenina ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha zany ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa perle ary rehefa nahita vatosoa izy perle iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy amen io tenin'Andriamanitra io nomeny tompo antsika androany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona mpandrato anankiray izay nitady vatosoa ary rehefa hitany le vatosoa namidy ny fananany rehetra vidianan'le vatosoa rehefa hitany nahita le tany izy lay tany izay misy an'ilay arenana fenina faly izy dia lasa izy nandeha dia namidy ny daholony ny fananany rehetra dia nivarotra an'izany izy dia lasa izy nividy an'ilay saha fanoharana mahafinaritra be ary mahatonga saina io fanoharana ataon'i Jesosy io Jesosy manao fanoharana eto lay mpampianatra ambonin'ny mpampianatra manao fanoharana ary misy afatra tia ny apetraka tany amin'izay nieno tamin'izany fotoana ary misy afatra ihany koa tia ny apetraka amiko sy aminao izay mieno eto androany fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tena hoe handray izany fanjakan'Andriamanitra zany a dia lazaiko anao misy fandanjana ao misy fampitahana ao ary eo amin'ilay fampitahana io mila mandray fanapa-kevitra entitra aveo hoe ho avelako ty fa tia ny tena izy hitatsika le tantara teo fanjakan'Andriamanitra ozy izy a dia tahaka n'le lehilahy anankiray a tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona na feniny noho ny hafaliany dia lasa nandeha isaka nivarotra ny fananany rehetra ray fisary an-tsainy zany sary zany inanao zany fa mandehandeha ianao a dia be da be ny olona mandehandeha dia misy eto a Madagasikara reny toera fitrandrahany reny ohatra hoe any a Somamanina Dongin'ny Sinoa satria misy inonao misy arenana feninao dia miady malagasy a mba ialan'ny Sinoa tao satria misy arenana fenina tao misy arenao dia tsy te ho tazominao azy io
dia misy koa ny any Ilakaka, misy ny any Anjozorobe izay amin'olona mihitsy satria donga azo an'ilay toerana, misy any Didy sy ny toerana maro samihafa. Hoe misy tany dia misy arena ao, dia rehefa misy arena ao dia lasa daholo ny olona mitady dia midonga mamaritra. Azonao an-tsaina avy hatrany zany le arenana fenina. Dia ray sary an-tsainy ity zavatra ity hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka an'izay hoe arenana fenina. Iny ianao fa nandehandeha tany dia nitondra an'ireny le détecteur reny ianao amin'ny solina dia naka an'le tany dia nanaovana analyse le tany dia hita fa misy volamena, misy safira, misy beryl, misy an'izao rehetrarehetra izao. Dia hoy zany hoe tena tombony be ty ary tena arenana fenina tokoa ty. Dia inona amin'izay nataonao? Tena ho alaiko anaty tany ity. Rehefa haka an'io tany io nefa ianao tsy hangalatra, tsy hanao bodongerina, fa handeha amin'ny famarinana. Dia inona nataonao? Ho amidinao daholo ny fanananao rehetra. Raikitra amin'izay zany fa efa mandeha ny teknôlôjia dia nalainao mifankatsary, nalaina sary aloha. Ino ty sary? 4x4 amidy 40 millions d'ariary. Nalaina sary ray fandrina, nalaina sary amidy, nalaina sary daholo le entanao rehetrarehetra tao an-trano. Dia nalefanao tany amin'ny Facebook, nalefanao tany amin'izay site fanaovana vente rehetra ireny, nalefanao tany amin'ny vidivarotra. Dia lafo daholo le entana rehetrarehetra, tsisy tsony eo aminao na ray ary. Dia iny amin'izay ianao fa lasa nakany amin'ilay tompon'ilay tany. Ahoana fa vidiko amin'izay ity tany ity. Dia rehefa avy eo izy faly izy fa azony le arenana fenina. Fa natonga n'iny arenana fenina iny azo dia inona ny zavatra nisy? Na mato na fohy daholo rehetrarehetra tao. Tsy haiko na misy volamena tao, bracelet, peratra, kavina, collier, kiraro 20, costara 10, vila ray, fandrina 4, cuisinière ray, cocotte minute 3, fananany rehetra ozy, tsisy nany na fody, tsisy ray ny tazomina, fa nalefa daholo satria hita hoe tsy tsara no le arenana fenina. Tsy tsara no le arenana fenina. Vatosoa koa izy ohatran'izay. Hita n'le vatosoa namidiny daholo ny fananany rehetra dia nalainy le vatosoa, nalainy ho arenany. Inona ny tian-tompo tenenina amin'izany amintsika tsirairay avy? Tsy azonao atao ny mampifangaro ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'izao tontolo izao. Tsy azonao atao mampifangaro ny haren'ny lanitra sy ny haren'izao tontolo izao. Tsy azonao atao mampifangaro an'Andriamanitra sy mamona, fa na Andriamanitra na ny vola no tomponao. Halleloia. Fa mahafinaritra be mihitsy fampianaran'i Jesosy satria tena hitanao hoe zava-misy amin'izao fotoana. Ina moa ny adiny malagasy hoe mba ho averina aminy le nosy kely manodidina. Satria voalaza fa mandritry ny arivo taona dia petrolina fotsiny ao. Arenana fenina za. Dia dongin'ny sasany le izy dia malahelo malagasy. Itanao misy arena. Dia za miteny aminao hoe tena misy arena tokoa ny fanjakan'ny lanitra. Dia tsy izy io arena io fa Jesosy Kristy. Jesosy le arenana fenina. Jesosy le vatosoa. Tonga dia atambatsika zany le fampianarana hoe arenana fenina sy le vatosoa dia ao amin'i Jesosy Kristy. Inona ny arenanao amin'izao fotoana? Inona ny zavatra mbola mahafatifaty anao ao? Ka raha io ny kitihana dia mahazo aminao ny olona. Arenanao izy izay. Inona ny zavatra mbola mahafatifaty anao ka raha misy zavatra tsy mety ao aminy tonga dia malahelo ianao ary tena tsy azo resahana intsony. Arenanao izy izay. Inona ny zavatra tena mbola mibahanao andohanao ao ary mahafalifaly ianao rehefa tena mieritreritra azy? Arenanao izy izay. Fa hoy ny tompo hoe ario eny amin'ny vovoka ny akoram-bola fotsinao sy ny akoram-bolamenanao, fa ny tsy to no akoram-bolamenanao sy akoram-bola fotsinao. Zavatra hitako tsapako amin'izao fotoana ny fitoriana dia tsy manambara an'izany arenana fenina zany. Na raha manambara dia arena santoka ny ambarany. Fa le tena arena tiana lazaina dia Jesosy Kristy. Ilay vatosoa tiana lazaina dia Jesosy Kristy. Ary ny akamaroan'ny mpitory filazantsara tsy tena mifantoka amin'i Jesosy, fa le fitahian'i Jesosy. Tsy tena mifantoka amin'i Jesosy fa le paosin'i Jesosy ny tadavina. Le paosin'i Jesosy ny tadavina
dia zay kena tonga ny olona faharombaka tamin'ny andron' Jesosy ny tombo be ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 dia rehefa ny tombo be mofo 5 sy azan-drano 2 5,000 7,000 dia ozy hoe tena ohatrany mety Jesosy ty mamoky kibo ty no le mofo 5 sy azan-drano 2 ny tombo iny dia maiky daholo namonjy an' Jesosy nanatona an' Jesosy daholo satria nahoana intéressé matériellement ny kibo no andriamaniny Jesosy koa mofo tiavanako dia nitairan' Jesosy tamin'ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 fotsiny aloha zay fotsiny aloha nitondrany azy fa avy eo Jesosy niteny hoe nareo manatona anaty iny dia zao hoe le mofo 5 sy azan-drano 2 mamaiky anareo io dia maika amin'izay maika ny olombelona maika matériel miaiky amin'ny fitahiana maika amin'ny zavatra azo ao amin'i Jesosy fa tsy maika amin'i Jesosy marina sady iso tsy maika amin'i Jesosy zany lasa atao ohatrany hoe tohatra fiakarana Jesosy lasa ohatrany atao hoe fitaovana azona zavatra dia tononona foana Jesosy nefa ao ambadika ao fahotana ao ambadika ao tsy fahankatoavana ao ambadika ao tsy fahamarinana fa Jesosy ihany fa le arena tena arena dia Jesosy amin'ny maha Jesosy azy mihitsy fa tsy hoe le zavatra omeny Jesosy tsy le fitahiana fa le mpitany tena dia davina fa ny akamaroan'ny olona ny fitahiana dia davina fa le mamea le fitahiana tsy rarahina tompo any amindra fo ary amintsika tsirairay avy reto hosokavan'ny tompo ny masotsika mba holiana amin'i Jesosy ianao mba holiana amin'i Jesosy ianao mba horototra amin'i Jesosy ianao ary amaiky anao zany hoe Jesosy zany misy nye ny olona saina mivavaka zany 10 minitra izy dia efa reraka misy olona saina hoe anao alimbavaka zany tsy mafoy anao alimbavaka zany io fandrina io ny azy tsy fony io fandrina io dia foronina daholo ty mangovotra raha miaritory lasa mararo ny lohako raha Jesosy marina miantso anao hiaritory tsisy aretina andoha mahazo anao zany raha Jesosy marina miantso anao hiaritory tsisy hoe mangovotra zany fa ngamba zany tsy Jesosy miantso anao dia matory ianao misy olona saina mamaky an'io baiboly io ezaka be ho anazy mamaky an'io baiboly io ohatra mamaky toko iray izy ampy aloha rangahy zay ny androany ok zay aloha na hoe raha mamaky an'io elaela izy zay ny zavatra misy fa raha vao mivadika zavatra hafa io raha tele ndra ay foty androany tsy mipika io maso io mahita foana mahita majery tsara foana satria tiany le zavatra fa tia indraindray atao corvée bedy mivadiko raha vao tsy mamaky an'ity dia mba hoseseo koa mivadiko fosiny vao miditra avy any an-trano izy lo mody mamaky baiboly fa zay izy bediny zoky bediny zandry zay vao misy mihitsy lo mandoalika mivavaka hypocrisie fiatsaram-belatsy te iseho mason'olo Andriamanitra mahita ny ao am-ponao mbola vesatra ho anao ve ny mamaky baiboly mbola mamona aminaina anao ve ny mamaky baiboly mbola vesatra ho anao ve zany mivavaka zany ary ozy ianao hoe tsy hitako tsony zay frazy rehefa mivavaka mila fanavozana ianao fa ny olona mahita an'le arenana fenina zany zara ny ary atao amin'ity foana izy indray mibety avy eo ny anao koa to ty baiboly ty foana ny anao koa to io foana nga io nanakalina miova mihitsy tsy marototra anao ty taloha lasa marototra anao satria ty dia tsy iza fa Jesosy Kristy lay teny tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra ny teny nisy mpiainana teny dia tonga nofoka nonona tamintsika hitanay ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra lay teny dia Jesosy tia Jesosy ny ambaranty amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy Jesosy Kristy mbola mavo fotoana mampanaovan'ny tompo indray seminaire amin'ny manaraka dia efa miomantsika lazainantsika indray ny toerana sy ny fotoana fa amin'io indray tonga dia fampianarana atao dia hoe Jesosy amin'ny maizy azy manontolo tsy mahafinaritra anao hoe zany loha hevitra zany Jesosy amin'ny maizy azy manontolo Jesosy amin'ny maizy azy rehetra zay ny fampianarana mifatoka amin'ny Jesosy mibajana an Jesosy zay fotsiny efa nahita fampianarana ohatr' zany ve ianao tsy fantatra aloha fa ohatrany tsy dia mbola nahita fa ny fampianarana hitako dia hoe hoeto ny dossier anao dia hoeto ny poketra anao dia hoeto ny sekinao dia hoeto ny tsy haiko hoeto ny kitapinao
dia ndao hivavaka any amin'ny coliseum. Dia rehefa tonga any a atsangano le dossier-anao, atsangano le kitapinao, atsangano le poketranao, atsangano le sekinao. Fa hivavaka ao anao ako a hivahany reny. Zay le antsoina hoe mpaminany ny bala. Satria mpaminany ny bala dia resaka prospérité, resaka fertilité, resaka fampiroborobola ny eto tany. Dossier. Dossier-na ino tsy haiko, efa izao anao fa nangalatra. Ho eto aty le dossier entina ambavaka. Tsy azo vazivazina Andriamanitra, zay nafafony olona nojinjaina. Raha ianao kosa efa fantatro fa nangalatra, efa fantatro fa nanao tsy nety, za kosa tsy hitondra-bavaka anao intsony e. Hoe aleo fa alamina io fa atrandrato ny tananao dia hoe tsika ambavaka iny dossier iny. Mamindra fo ny tompo, mamindra fo ny tompo zao. Andriamanitra tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka ny marina. Fa io a amboamboarina le fivavahana. Nangalatra tany ianao, namono olona tany ianao, nanao afera maloto tany ianao, dia iny ianao fa hoe ndeha hivavaka mba ho afaka amin'ilay izy. Tsisy anton'ilay fivavahana izay fa ohatrany ataonao fanafenan-javatra ilay fivavahana. Andriamanitra tsy azo vavany izay nafafiny olona izay. Fantaro ny zavatra nazo an'i Davida. Davida rehefa nijangajanga tamin'ny Batseba, namono olona Davida. Satria nahoana ilay vadiny Batseba nalefa mihitsy andeha hiady, ary izy hoe ataovy eo amin'ny lohany eo mihitsy io, atao izay ahafaty azy. Loza nge zany, loza nge zany Davida. Satria noho ny fitiavany amin'ny Batseba izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra, satria fangalaram-badin'olona sy fijangajangana, dia hoy izy hoe aleo tazomiko aty an-tanàny Batseba fa aleo alefako miady ny vadiny. Raha lasaina-bavy mahatsiravina ane zany. Dia maty tany le raha namana, maty tany. Dia rehefa avy eo amin'izay tonga mpaminany ny teny tamin'ny Davida, dia nanaovan'ilay mpaminany tantara mody tantara teo fotsiny moa le izy. Dia taitra koa Davida, mila vonoina mihitsy zany olona zany. Tsy iza le izy fa Davida ihany nefa, Davida ihany le izy. Dia zavatra tena hitanao avy hoe maty le zanaky Davida. Hitanao hoe be da be ny fiatraikan'ilay zavatra nisy avy eo. Mamela heloka aminao Andriamanitra, fa misy fiatraikany foana iny zavatra nataonao iny. Raha voakapany antsy ny tananao a, meo foana ilay cicatrice. Andriamanitra marina, marina reto zany. Ka tsy afaka mihitsy sika hoe eto aty daholo izay manana fera maloto any sisy zany a, tondra-bavaka dia ilamina io. Ianao mila mandoa izay nataonao, ianao mila manefa izay nataonao. Ina nataony Zakaiosy rehefa mibebaka marina Zakaiosy? Tsy niteny Zakaiosy hoe reto dossier reto Jesosy mamboary ihany, fa nisy nalaiko tamin'ny tsirary ny be da be reo, dia misy nalahelo nampahoriako, fa mba mamboary ihany reo Jesosy, tonga dia mba ho fotsy mba tsy ho hitan'ny Bianco, mba tsy ho hitan'ny samby film, fa aloha tonga dia mba ho nikel. Tsy tonga avy any Zakaiosy, dia hoy Zakaiosy hoe be da be ny adalàna nataoko e, be da be ny ditra nataoko e. Ko izao avy daholo nareo rehetrarehetra izay nampalailoviko a, dia izavy tenenao avy hoe le izy, hay ianao nampalailoviko 1 million d'ariary, dia aloha fa ataoko x4 zay ho averiko any aminao. Zany nge le fibebahany. Dia nonerana avy efatreny daholy izay rehetrarehetra nanaovany tsy mety, ary nampino hoe ny atsasan'ny fananako omeko amin'ny malahelo. Zany ny filazany tsara, zany zavatra mila toriana ambara aminao. Fa tsy ampandeha businessinao sy ampolaminanao ny akanao an' Jesosy. Intéressé anao raha izay, intéressé anao raha izay. Dia zany nefa nitoriana eto Madagasikara, zany nitoriana eto Antananarivo. Mila mamoron-dainky zany e. Zay le lazainy any amin'ny Jeremia 3:20 ihany hoe olona efa ao anaty fahotana, olona efa ao anaty tsy fahamarinana, dia mbola lazaina ihany hoe miadanareo e, sambatrinareo e, hotahininareo e. Loza ozy izy, tsy naniraka an'ireny mpaminany ireny aho, tsy naniraka an'ireny mpaminany ireny aho, fa raha to ireny ka mba niaraka niaona tamiko tao amin'ny fivorianay ho Andriamanitra, dia nivoaka ireny ka nandeha
nanambara ny tena fahamarinana dia ny fibebahana avao za ny lalanareo evero ny lalanareo ovay ny fomba fanao amboariny tsy mety rehetra izay le filazantsara fa tsy olona efa manao ratsy mbola amprosiana hoe eto ty ny dossier entina mbavaka eto ty ny poketra eto ty ny seka eto ty ny fiaro tsofina rano za milaza aminao raha zanak'Andriamanitra ianao tena zanak'Andriamanitra marina ianao ao an-trano ianao mipetraka dia entinao mbavaka momba anao fa tsy ilainao no makany amin'ny fampon'Andriamanitra hoe dia tia ny dossier-ako tia nyzao nga ino Andriamanitra nga iny Jesosy manompo sampy ianao fatandremo manompo olona ianao ary tsy fantatrao marina le Jesosy ary zay mahatonga le fampianarana ho avy hoe Jesosy amin'ny maizy azy manontolo petraka eo amin'ny tompo zany ho tanteraka soamantsara fa zay le izy zay raha nanomboka an'izao azy zao dia teneniko anareo fa iny Jeremia 7:20 mihitsy nomeny Jesosy ndray azoma izay raha tsy diso tadidiko tsara na nandritry ny herinandro fa keo any an-trano Jeremia 7:20 fa amin'ny Jeremia 7:20 ao tena ohatrany hoe milaza ny tantara eto Madagasikara mihitsy satria misy resaka efa fahoriana efa fahotana efa fijangajangana efa fahalotona nefa mpanompon'Andriamanitra mbola miteny ihany hoe tahiny tompo rahalahy miadana rahalahy tsara Jesosy rahalahy sy ny maro samihafa mpiandry tsy izy zany mpaminany santoko zany miteniteny foana zany mitondra anao any akady zany dia nikasihan'ny tompo misy tamin'io Jeremia 7:20 io ahoana tokoa Jesosy ty fitoriana eto Madagasikara ty inona tokoa reto zavatra toriana prospérité vola arena fananana zay foana no ambara zay foana ny toriana tsy miresaka fibebahana tsy miresaka fialana amin'ny fahotana tsy miresaka fahamasinana tsy miresaka tahotra n'Andriamanitra tsy manambara ny Jesosy amin'ny mampanjaka azy fa Jesosy copain ny lazaina Jesosy akamakama ny lazaina Jesosy associé amin'ny business ny lazaina tsy tsaroanao le toriteny tamin'ny herinandro any le hoe nisy olona dia natona an Jesosy dia ozy izy tamin'i Jesosy mba teneno kely le rahalahiko io izara lova amiko inona navaliny Jesosy azy ozy Jesosy hoe zanga ny rany izara lova aminao tsy zany na ny rana andaminadinareo fizarana lova tsy ny rany tompo amin'izany tsy mamaky azy zany nefa zava-misy amin'izao fotoana atsony Jesosy misy ady tany ary Jesosy mba eto ambavaka zay misy manana fiera aminay atsy mbola ianaratsika koa zay orinao fanjakan'Andriamanitra dia famelan-keloka mbola zavatra hafa ndray koa zay fa misala ao amin'ny Jeremia 7:20 dia zay tsy misy fitandrema tsy fampilazana ny olona fa ho faty ianao raha mbola manota raha mbola ao anatin'io fijangajangana io ihany ianao ka mbola miainao anatin'io raha tonga Jesosy tsy voaray ianao raha mbola anatin'io fijangajangana io ihany ianao ao anatin'io fahalotona io ao anatin'io kolikoly io ao anatin'ny tsy fahamarinana io ka maty ianao dia any fahaverezana nisy ianao tsisy fitoriana sala amin'izany fa dia hoe tsara ny tompo hoe hita ny tompo hoe mahafinaritra ny tompo hoe dia nikasihan'ny tompo dia nivavaka izay sabotsy hariva dia ndaontsika hitory-teny rapitso tsy fantatra hoe hitory-teny aiza na hoe ahoana fa ndaontsika hitory-teny rapitso nanana haut-parleur kely ohatrohatran'izao zay dia ndao ary aiza ny andeha tsy fantatra mihitsy nandeha izay ny alady maraina moa dia nentin'ny tompo etsy amin'ny esplanade etsy Analakely etsy eo amin'ny esplanade eo Analakely rehefa mitarika anao fanahy tsisy enatra tsisy tahotra tsisy eo amin'io esplanade kely hoe tonga ny olona metsena rehefa lady eo daholo ny rehetrarehetra tonga dia nalefa ny tenin'Andriamanitra andao tonga dia toriana satria raha fanahy ianao teren'ny fanahy ianao dia raha nomboka tamin'izay fitoriana nitoriana nandeha tetitety an'ireo tanànareo amin'izay dia tena hoe isaonana ny tompo fa betsaka ny voakasika betsaka ny afaka tao Babilôna betsaka ny afaka tamin'ny famarinana zay saritsary-pahamarinana fa tsy izy betsaka ny afaka tamin'ny fatotry ny olona ary betsaka ny tena hoe nahitan' Jesosy noho izay fa tena tia nambara amintsika hoe maiky ty fitoriana filazantsara ty tsy olombelona ny arena tsy trano fivavahana ny arena tsy vola sy arena ny arena tsy resaka materiel ny arena samy manana ny fahamaritany ny arenany fa raha ny arenany filazantsara lazaiko anao dia tsy zany donc evakitsika ao amin'ny inona izy teo Lioka 7:20 20 azafady Lioka 7:20 Lioka 7:20
andiny fa 7 Luka toko fa 7 andiny fa 7 zao no voasoratra ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay fa hoy Jesosy taminy nahoana no ataonao tsara tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga manajany ny rainao sy ny reninao ary kosa izy izany rehetra izany dia efa nitandremako atry ny fony ao mbola kely tsy ny fitandremanao an'izany ny avovonjy ianao efa nataony daholo rehefa tsy mbola nananatoka ny famonjena izy tsy mbola nananatoka ny famonjena izy inona natonga azy tsy nananatoka ny famonjena hitanao ato ny valiny ary rehefa nandray izany Jesosy dia hoy Jesosy taminy mbola diso zavatra ray aloha ianao amidio ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy manaraha marito be zany raha manao boka zany dia tonga dia le directa tonga dia KO avy avany le lehilahy dia mieritreritra hoe zay tena nickel manaja ray aman-dreny tsy mangalatra tsy mamono olona tena mifadiny ratsy tsy mijangajanga kay zany na tsy mijangajanga ary tsy mamono olona tsy mangalatra tsy manao vavolombelona mandainga manaja ray sy reny mbola tsy tafiditra ny lanitra mampieritreritra be mbola tsy tafiditra ny lanitra fa dia tenena ianao inona ny azonao antoka fa tafiditra ny lanitra ianao za tsy mijangajanga inona ny azonao antoka fa tsy tafiditra fanjaka ny lanitra ianao manaja ray aman-dreny inona ny azonao antoka fa tafiditra fanjaka ny lanitra ianao za tsy mamono olona hay dia azonao antoka fa tafiditra anao fanjaka ny lanitra zay tsy zay ny tafiditra fanjaka ny lanitra satria hitanao teto mbola nisy zavatra hafa ozy izy hoe mbola diso zavatra ray aloha ianao fa navitanao daholo zany rehetrarehetra zany ka iny ianao mbola misy arenao tsy fonao mbola diso zavatra ray aloha ianao napetraka Jesosy amin'izay fahamarinana amidio ny fanananao rehetra zarao any amin'ny malahelo anana rakitra any an-danitra ianao avy manaraha efatra ho anao tsirairay avy eto zao zay nambarany tompo amidio ny fanananao rehetra manao fiatrana amin'ny malahelo anana rakitra any an-danitra ianao avy ianao manaraha raha zay zavatra toriana eto Antananarivo zay ny toriana manerana Madagasikara mety tsisy olona ao amin'ilay fitiriana tsisy olona aiza daholo ko asainao varotra ny fananana zay dia asainao mahafoy indretrarehetra fa za milaza aminao andao ataontsika raisitsika sary an-tsaina fotsiny raha androany Jesosy ny tonga eto na Jesosy no miteny aminao io ianao io dia miteny aminao Jesosy hoe amidio le tranonao ao teo vovonjy ianao amidio le tranonao dia miteny aminao Jesosy teo vovonjy ianao amidio le katikatranao iny dia ozy ianao ngamba ty Jesosy ty ngamba tena mila vaniny fante mihitsy Jesosy inona namparany jereo tsara tena Andriamanitra mbola ty zavatra ray aloha ianao amidio ny fanananao napapahany ny ampafolo ny amidy ny 20 ny amidy amidio ny fanananao rehetra te hiditra ny fanjakany lanitra ianao amidio ny fanananao rehetra teo meo malahelo tsy vitany hoe amidy satria raha amidy iny dia azonao vola dia anao ihany fa mbola nampiny Jesosy ihany amidio ny fanananao rehetra aiza daholo le vola reny meo amin'ny malahelo indray ary indrainao ory malahelo tsy teo nomena anareo tiako fa ozy Jesosy hoe tsy ho zero iny tonga dia converti any an-danitra iny hitately varotra zao dia name an'ity amin'ny malahelo tiany any tately any an-danitra any zay voalazany hoe anana rakitra any an-danitra ianao fanjakany lanitra iny hoe raha lasaina vavy tsy eto tany io fanjakan'Andriamanitra io fanjakan'Andriamanitra io ao am-ponao voalohany ary Jesosy ny tena hoe fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao tsy eto io entre parenthèse kely hitanao le filoham-pirenena frantsay voalany iny dia tao amin'ny musée du Louvre izy no nijoro dia ao musée du Louvre misy an'ilay antsoina hoe pyramide dia io pyramide du Louvre io sary pyramide triangle dia eo ambonimboniny io misy sary menamena maso iny zay Illuminati ny isan'ny pièce natao tamin'io triangle io 666
ny sifra 666 sifran'izy sifrany devoly avy amin'izy izy zany zay nalany azy teo filoam-pirenena sy ireo rehetrarehetra amin'ny tantaneto ireo lazaiko anao tsisy avy amin'ny tompo zany io raha avy amin'ny tompo io dia maty raha avy amin'ny tompo io dia tsy mahavita satria nyfanjakan'ny tompo tsy atao tany azotsika ve zany raha ho président ianao dia ho président ao an-tranonao lany lohany vavy zay dia ekeko fa raha hoe ho président ianao ny repoblika raha lasaina-bavy misy soronao olona firy loha no afaka vononao raha firy loha no afaka latsaka ao zay ianao vao mipetraka eo misy fitantanana ambadika be ao ny fanjakako tsy etao tany dia aza mba miady amin'ny resaka anjaka etao tany aza mba miady eo andeha hanao grevy maty fotsiny ihany io efa illuminati io efa franc-maçon io efa société secrète io mitantarana io efa voapetrapetraka daholo hoe tia indray ny président am'izao tia indray ny président am'ry efa manao pacte amin'ny devoly any ambadika any mba jereo zay fa aza mafana fo miady fotsiny amin'ny nofonao ny fanjakan'ny lanitra dia ao am-ponao ny fanjakan'ny lanitra dia ao am-ponao ny fanjakan'ny lanitra dia ao am-ponao ny fanjakan'ny lanitra dia ao an-tokantranonao ny fanjakan'ny lanitra dia ao amin'ny fiarahanareo mivady ary ianao raha lehilahy ny lohany vavy halleloia fa tsy ny vehivavy ny lohany vavy mbola fampianarana hafa koa zay betabe zany mbola fampianarana hafa zany fa am'izao mantsy betabe ny lasa vavy ny lohany lahy lasa vavy ny lohany lahy tsy mampalahelo misy lehilahy tena miforotra misy meo misy zandarma niaraka taminay zay nanao misy io ozy le zandarma lehilahy miseho mahery be daholo fa rehefa tonga ao an-trano tonga dia raha fotsiny mifanalina azy io tenena zany hoe lehilahy miseho mazana daholo fa rehefa ao an-trano vehivavy malagejy azy lany lohany vavy mila apetraka izay lany lohany vavy fa tsy ny vehivavy ny lohany lahy misy tsy sa manao ninona mihitsy fa matahotra ny vady itelefona iresaka niantsony ray tapo amina iantsony dadany ary tsy sa miantso fa eo mivadiny raha lehilahy ianao mijoroa raha vehivavy aoka zay ny fanahin'i Jezabela manjakazaka sy manitsakitsaka tahaka an' Jesosy io vadinao io lohan'ny fiangonana ianao fiangonana io natao ianao halleloia fa misy mivadika andrasa amin'izao vehivavy misitona misangany vehivavy manjakazaka ovay zay raha mifanjakan'ny lanitra ianao fa ny eo mifanjakan'ny lanitra dia ny lany lohany vavy fa napetraka ho an'ny lehilahy ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary ny vehivavy dia hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo samy hafa zay ny vehivavy dia hoe maneke ny vadinareo ny lehilahy dia hoe tiava ny vadinareo za mbola tanora mety tsy dia mbola manatraikefa loatra amin'izay fa zao zay ny voasoratra aloha dia zaraiko aminao tsy tokony anjakazaka amin'ny lehilahy ianao raha vehivavy ajao ny vadinao aoka ianao tena anaja azy ary izy ny lohany tahaka ny Kristy lohany fa tsy hanitsakitsaka ianao sanatria ary ianao raha lehilahy ny ianao mbola betsaka ny tediavina aminao tiava ny vadinao inona zay tahaka ny tiavan'i Kristy ahoana ny tiavan'i Kristy ny fiangonana maty ho an'ilay fiangonana mbola betsaka ny tediavin'i Jesosy aminao raha lehilahy sao dia ianao zany ianao zany voalaza zany hoe ianao ny tokony anoha tokony anaiky fa ny ianao raha lehilahy raha misy maty ianao aloha maty zay vao maty vadinao azonao ve zany raha misy maty ianao aloha maty zay vao maty vadinao raha lehilahy satria tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana lanolorany tenany hamonjy ny fiangonana halleloia manomboka izao zany mba jereo kely zay parentèse kely zay fa miverina tatsika hoe fanjakan'ny tompo tsy eto fa any an-danitra zay le njerentsika teo anana rakitra any an-danitra ianao ndray matsika mietrehitra hoe ty volomeko ty moa zany dia lasa ho aiza ty vary omeko ty moa zany dia lasa ho aiza ty fitafiana omeko ty moa zany dia lasa ho aiza fa isaky ny manao fanomezana ianao manao fiantrana ianao mitomboka indray ny any an-danitra ty indray ny any-ranona ty indray ny any-anina fa navita ty indray ny any-anina fa navita tsy verimainy zany ny olona no mahasoa fa ianao izy voalaza hoe efa any an-danitra ananaraka tany an-danitra ianao ary ny farany dia lazainy Jesosy dia ozy izy Jesosy hoe ianao dia manaraha inona ny zay lazaina ny ty zay lazaina dia zao tsy akina vola serenanao tsony ianao fa io maître io ny akinanao
mofo 5 sazandrano raha vitan'io nampitombo azy inona mbola ikarakarako sy tadavako be eto tonga dia ino arahako zay natonga andry petera nahita hoe tsy veloandra angaty ifanaraton tya tritra ny arato feno ny trondro fa sy narototra azy zany alao le nanao any fagagady iny no arahana fa tsy ty tondro ty mamaika azonao ve zany azonao ve zany androany tena tiana lazaina aminao mihitsy hoe le arena dia jesosy le arena dia jesosy le fananana dia jesosy le perla dia jesosy azoko tokoa izao jesosy lay perla soa madio sy vao ny zava-tso ny tany re dia tsy ahoako tokoa tsy ahoako intsony halleloia tiavo jesosy tiavo jesosy ianao efa mba nanao je t'aime an jesosy zay mba fanontaniako efa mba nanao je t'aime an jesosy halleloia zany raha fa nanao je t'aime an jesosy ianao raha tsy mbola nanao je t'aime an jesosy ianao ohatrany tsy mbola nanao zany tokoa dia mieritrereta fa sao dia le lamatoa an'le zanakadaly ianao le lamatoa petraka ao fotsiny fa tsy malala mihitsy mombamomba azy hoe zange zanakidada aka ondry araha tsy sa maka aka anao fety araha tsy sa fotrany hoe manombo fotsiny tsy malala le maizy azy hoe zay rehetra nray dia anaviko zay na tonga jesosy hoe am'dio fananao rehetra manaraha ny olona miaraka amin'i jesosy tsy manany amin'ny ampitso ary ny olona miaraka amin'i jesosy tsy mifikitra amin'ny aren'ny tany fa io tonga dia vahaolana nomeny jesosy azy jesosy tsy mahafinaritra jesosy fa jesosy tsy mitsitsitsy fa raha tokony havonjy ianao tonga dia tenenin' jesosy tsy niteny jesosy hoe mba elakalao kely aloha le arenanao fa ohatrany io arenanao io problema raha ny mpanompon'andriamanitra amin'izao fotoana miala tsy fampitahiko foana dia mety iteza hoe anomezo kely aloha io fiary io anomezo kely aloha le businessinao anomezo kely aloha le zao ohatra ny tatahina le olona tsy sahatenenina ny fahamarinana so dia maratra izy nge ka tsy tonga eo tsony fa be da be ny naratra tany ambolo any rehefa nomena ten'andriamanitra fa rehefa avy eo naratra ohatra ny tratrany direkta fanina kely tonga saina avy eo ohatra marina tonga zany dia hoe soa ianao fa niteny an'izay fa raha tsy niteny an'izay ianao very zay ohatra le olona nanoratra tany France zay hoe sotra ozy izy ny amin'ny fitorinana ataonao fa afaka amin'ireo mpangalaboly reo afaka amin'ireo mpitady voly reo amin'le fivavahana io ny tia nytenena sotra ny amin'ny zavatra nitorinao fa raha tsy nitory ianao tsy hita le izy ianao eto koa androany hitory ianao dia anambaran'izay arena zay fa zao ataovy arenanao aloha jesosy Salamo fahavalo ambin'ny folo dia izy hoe mamiko indrindra ianao Jehova heriko je t'aime ô éternel ma force malagasy ohatrany miafafy zay rehefa amboraka dia raha tokony hiteny hoe je t'aime raha tokony hiteny hoe tiako ianao dia izy hoe mamiko indrindra ianao tsy ohatra ny hafahafa be le mamiko indrindra raha sain'ny tompo manova baiboly zany dia le any Salamo fahavalo ambin'ny folo tonga dia hovaiko tsy ataoko an'iny hoe mamiko indrindra iny tonga dia ataoko hoe tiako be ianao tiako be ianao ry Andriamanitra ray ovavaina le izy fa ohatra ny menamenatra mataotahotra fa zay io amin'ny teny frantsay je t'aime ô éternel ma force arenanao ve jesosy iza no arenanao inona no arenanao fa arakaraka le ho arena io hoe iza na inona dia arakaraka io hoe hiakatra ve ianao sa tsy hotafiditra fanjakany lanitra ve ianao sa tsy andovan'ny lanitra ve ianao sa tsy fa nomenanao ny asa fa tsy arenanao zay nomenanao ny vady aman-janaka fa tsy arenanao zay nomenanao ny vola fa tsy arenanao zay nomenanao ny materiel fa tsy arenanao zay fa ny arena dia Jesosy Kristy halleloia mila mihaino tsara ten'Andriamanitra tsika fanjavatra tiany tompo lazaina dia zao enoy ny fanamasina fa sao dia voavoaka eto ianao dia mamidinao tokoa ny arenanao dia tsisy tsony eo enoy ny fanamasina fa ny tiana tenena dia zao ao amin'ny salamo ao dia miteny hoe raha mitombo ny arena dia maninona aza norenana ny fo aza norenana ny fo lasa sekta indray sika raha ohatra ka tonga dia hiteny aminareo hoe rehefa miravareva avy eo lao samy janona daholy dia mba teneno daholy ny tompam-panananareo sy ny fananareo rehetra fa amiditsika daholy reny efa miditsika reny dia ndao amin'izay tsika anao fiantrana
aranofo zany entin'ny nofo fotsiny zany fa ianao mila malala mitady Jesosy lazaiko anao zany mitady Jesosy mambombo Jesosy Paoly ny laza mihitsy hoe aroan'ilay mahay mame mihoatra lavitra no zay heverinao sy angatahanao mazava be igny zany mihoatra lavitra no zay heverinao sy angatahanao za miaina zany ianao ve miaina zany halleloia ho an'le mahay mame mihoatra lavitra no zay heverinao sy angatahanao roa ny eritreretiko zanako efatra zanako mihoatra lavitra no zay heveriko sy ny angatahako ny akoatr'izay mbola afa daholo fa zao ozy ny tompo hoe raha mitombo ny arena aza tao any reny fo e aza tao any reny fo e sarotra be nefa zany sarotra be zany fa aoka ianao tsy iraikitra amin'ny zavatra ny tany aoka ianao tsy iraikitra raha ny zavatra anankiray ny anafotohana anao izy dia manino kapao ario esory fa tsaratsara aminao tsy manana iny zavatra iny fa miditra fanjakany lanitra toy izay anananao iny zavatra iny nefa ianao ariana any amin'ny elo halleloia ny zanak'Andriamanitra dia zao ny oloko marina dia ho velon'ny finoana ny andehanana fa tsy fahitana za tsy manana reserve be ao amiko za tsy manana hoe tena hoe matipaika mandritry ny 3 volana fa meny tompo anaty kelikely eo zay ana matoky za tsara noho ny voromanidina eny an-tsaha azotsika ve zany ianao tsara noho ny voromanidina eny an-tsaha ianao tsara noho ny voninkazo eny an-tsaha nefa jerevo fikarakarany tompo an'ireny eto Madagasikara moa tsika tsy dia mahita an'izay indrisy fa mijereva kely boky ny any ivelan'ireny na mijereva kely internet dia jerevo ny atsara ny voninkazo eny an-jaridainan'ny olona jerevo ny atsara ny voromanidina sy ny sisa dia hoy zany hoe mahafinaritra ery reto tsara ery reto fa matongava saina dia hoy zany hoe ianao tsara noho ireo ianao tsara noho ireo fa ireo tsy manana reserve be ireo ireo tsy manana zavatra tena hoe matipaky anazy ireo fa ny ray any ambony miahazy ny ray any ambony mikarakara azy dia aza malahelo ianao amin'izao fotoana hoe za totrany tsy dia manana inoninona za ty totrany tsy navita ny ary be dia hozy ny teny malagasy hoe tanora ratsy fiary moa dia antitra vao ratsy loaka eno ny fanahy amin'izay tokony atao fa zao Jesosy tsy afoy anao zany lazaiko anao zany Jesosy tsy afoy anao zany lazaiko anao zany fa tena arenanao ve izy aloha fa tena arenanao ve izy aloha fa za miteny aminao fa raha io ny arenanao tsy mandao anao io tsy mahafoy anao ary miasa mikarakara anao io halleloia maefa ny zavatra rehetra io dia zay no natonga an Jesosy ny teny hoe manaraha eo amin'le mpanankarentsika zao satria ny zavatra anankitelo amin'dio manao fa fiantrana dia ananarakitra ny an-danitra dia manaraha fa raha tsy nanaraka an Jesosy izy perte plus tute namidy fotsiny le arena rehetra dia nanao fiantrana fa vesy nanaraka an Jesosy raha vao misaraka amiko ianareo Jesosy tsy mahay manao na inona na inona jaonina toko 10 tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahamoho raha misaraka amiko ianareo dia tsy misy aina raha te hanana aina ianao raha te hanana fiainana ianao raha te hanana voa ianao raha te hanana famelombelomana ianao manaraha an Jesosy miraiketa amin'le tena voaloboka fa misy antobe io lazain Jesosy io tiany Jesosy lazaina zany raha tohizana resaka dia hoe amin'io fanananao omeo malahelo ianao za matahotra vitanao daholo zay manaraha tsy problème amintsika ny vola tsy problème amintsika ny vary tsy problème amintsika ny laoka tsy problème amintsika ny fitafiana tsy problème zany fa manaraha fotsiny ianao dia matoky anao aza andry Jesosy fa hainao zay le finoanao ve miorina amin'i Jesosy sa miorina amin'ny compte en banque-nao finoanao ve miorina amin'i Jesosy sa miorina amin'ny tombam-panananao finoanao ve miorina tsika falifaly rehefa misy vola ao amin'ny compte eo zay tsika falifaly rehefa misy eo aposy ao mirana ery fa raha vao misy taona iny tsisitsisy kizitina be raha vao misy taona iny tsisitsisy efa marary ny kibo raha vao misy taona iny tsisitsisy efa marary ny eo an-to raha lasanabavy sokafo maso hoe ny comptenao nge tsy compte eo io ny comptenao nge any an-danitra halleloia ny miasa mikarakaranao nge any an-danitra tsy hitanao zany eo anao tsy hitanao fa ny tompo manome zay le finoana azonao ve zany tokony andoha hetra repetera tokony andoha hetra koa Jesosy
jesosy amin'ny maha-olombelona azy a tsy niteny jesosy hoe za raha ngatsy andohetra ozy jesosy hoe aleo raha nga alohan'ny kaisara zay any kaisara zao petera ndany ianao mankany an-dranomasina dia zao a maka trondro ray ao dia rehefa azonao ilay trondro a sokafy ao rehefa voasokatra ao iny a misy vola ao raha lahasena vavy publicité an' jesosy ty lazaiko anao ty iza ny mahavita ohatr' zany iza mahay ohatr' zany iza mahay ohatr' zany fa lasy petera nandeha ay izay lazainao nalaina le trondro tsy trondro ray taonina tsy trondro ray arato a trondro ray eto ty le trondro sokafy ao anatin'iny misy vola ao ay dia zao ary azonao ny vola iny dana loavy le oetra ho anaso ho anao tapitra zay ihany aloha petera zao mety ntena sy tokony mba nataonao misimisy kosa raha ngaty jesosy a ohatra ny tokony nataonao misimisy ty nen jesosy raha lasenabafy tsy zany a raha vao zany io a dia iny nitokisanao fa ataon' jesosy misy suspense amin'ny fiainana halleloia ataon' jesosy misy suspense fa suspense mivoaka mpandresy foana halleloia suspense mivoaka mpandresy foana ndao dia raina ny tompony amin'izany fa tsara miaraka aminy halleloia halleloia zay ny tsy fantatsika fa io zavatra lazaiko anao ianao aza matahotra jesosy koa nge scénariste mahay jesosy mpanao cinéma mahita karazana film mihitsy fa zao fotsiny ataonao hoe ny afarahany io 5-5 halleloia ny afarahany io dia 5-5 fa mety be dabe mialatra mpanavatongarinan'le 5-5 a mety be dabe tena mety raparapa mihitsy a tena mifolapolaka mihitsy fa hoy jesosy hoe tena ilaiko ny mamolaka anao hoe ilaiko ny mandraparapa kely anao hoe ilaiko ny tena manitsana anao aloha satria ianao teto amin'izao tontolo zao be dabe ny zavatra voarainao satria ianao teto amin'izao tontolo zao be dabe ilay zavatra mbola niainanao satria ianao teto amin'izao tontolo zao mbola ohatrany hoe ianao ny rôle fa hoy jesosy hoe rehefa miaraka amiko tsy ianao tsy ny rôle zany rôle hoy jesosy halleloia zay ny zavatra diadavon'i jesosy tia jesosy ianao ny rôle zay atao tena ny jesosy zao hoe ianao ny rôle jesosy halleloia enony jesosy zany ianao ny rôle jesosy aza matahotra ianao ry mpanankarena ozy izy fa zao amin'tio fotsiny iny a dia manaraha ianao miaraka amin'i jesosy zany dia miaina isan'andro san'andro ino vavaka napetraka jesosy rehefa nampianatra mivavaha toy izao ianareo rainay zay any an-danitra tompony lanitra sy ny tany dia miteny izy hoe omeo anay an'io ny haninay mandritry ny heritaona haninay mandritry ny 3 volana omeo anay an'io ny haninay isan'andro na ny hanina sahaza ao anay ny am' jesosy dia aujourd'hui aza marary-kibo ny amin'ny rapitso aza marary andony amin'ny rapitso aza miakatra tension ny amin'ny rapitso raha lasaina bavy reraka fotsiny ianao manahy reraka fotsiny ianao matahotra resaka fotsiny ianao mitepitepy rehefa tonga le rapitso milamina ihany lamina tena ninona raha tsy nitepitepy ara fa efa lamina le izy be da be tsika reto tsy mahalala ny fahamarinana fa tsika tonga dia mifararemotra rehefa misy olana tsika tonga dia mikaraikona rehefa misy olana tsika tonga dia ohatran'ireny tsy manana an jesosy ireny rehefa misy olana eny olombelona ihany ange olombelona ihany dia tsy maninona ndao mba mikaraikona kely fa tsy mijanona eo mety ndao mba hikaraikona kely 10 minitra ndao mba hikaraikona kely 10 minitra fa rehefa tapitra kosa 10 minitra andao hitsaka miaraka amin'i jesosy halleloia hain' jesosy ny ampitso izy le maître izy le omaly senior mandrakizay voafehany ny tany aloha voafehany ny androany voafehany ny amin'ny rapitso raha ianao no ao aminy tsisy atahoranao tsisy ampanahanao ary io jesosy io ny fahafianoana misy zatra mbola andrasanao zao misy zatra mbola tsy azonao zao misy zatra mbola ohatrany hoe andrandrainao zao aza miandro hoe rehefa tonga iny vaofaly fa jesosy mihitsy atao fifaliana ao anao jesosy mihitsy atao fifaliana ao anao ka inona azo na inona tsy azo halleloia jesosy ato amiko na inona mety na inona tsy mety halleloia jesosy ato amiko izay ny fahazakan'andriamanitra raha lasaina bavy na dia tsy mamontsy aza ny aviavy nandray zany tsy amotsina ndray zany le aviavy na dia tsy mamotsina aza ny aviavy
tsy mavokatroanina ny sa, mandisy fanantenana ny oliva, vonoana ny omby ao ampahatra. Perte. Perte. Te ho tratran'ny AVC a. Te arary vavony a. Te ho kizitina. Te hiala amin'ny Jesosy avy etsy, zany ve ny Jesosy nareo? Tsy mamony aviavy. Mandisy fanantenana ny oliva, tsy mavokatroanina ny sa, maty daholo ny omby amampahatra. Eo nareo fa za lasa, zany ve ny Jesosy nareo? Fa tandreo fa ao amin'ny Jesosy misy an'izany. Fa io Abakoka hoe nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova. Iza ny fifaliany? Le voaloboka ve? Mety fifaliana ihany iny rehefa eo. Fa raha tsy eo ariny za faly foana e. Halleloja. Inona ny fifaliana? Le omby ao ampahatra ve? Inona ny fifaliana? Le sa mamokatra ve? Dia rehefa tsy mamokatra zany iny dia very le fifaliana. Ohatran'izao tontolo izao ihany ianao raha izany. Fa itsika raha lasaina bavy, le maître ny atao amintsika, le mpanjakampanjaka ny atao amintsika, le tompotompo ny atao anatintsika, ka na tsisy aposinao na ny ariary ary rehefa mandeha anao tena tsisy mitanondronondroka zany mpanjakampanjaka ny atao amiko. Fa tsy rehefa misy vola zay sady misiotsika satria le fananana sy le zavatra materiel ao no ohatrany hoe garantie anao. Fa ampianaran' Jesosy tsika tsy fikitra amin'ireny. Ampianaran' Jesosy tsika tsy fikitra amin'ireny. Fa ny antsika connexion amin'ny lanitra, connecté aminao a Jesosy. Izao mbola hifahaly amin'ny Jehova sy hiravo amin'Andriamanitra. Halleloja. Zay ny fahamarinana milo fantatra. Fa ntsika masy dia zao hoe indraindray tsika ambaka ny jentilisa. Ny jentilisa indray mahay mifaly noho itsika. Ny jentilisa indray tsy matahotra noho itsika. Fa tsika ohatran'ny kanosa be. Dia ianao kanosa be foana dia mba hitory an'i Jesosy ianao dia hozy ny olona hoe zay ianao ohatran'ny kanosa foanako. Zany nga le Jesosy. Le olona tsy manana Jesosy indray ary ohatran'ny masano ianao. Ovay zay androany. Mba tsy hita olona ho kanosy ianao, mba tsy hita olona mitebiteby ianao, mba tsy hita olona manahy asy matahotahotra ianao. Ianao ve efa mivarotra ny fanananao rehetra, dia efa manana an'le tany misy arenana fenina, inona mbola mampatahotra anao? Ianao ve efa mivarotra ny fanananao rehetra tamin'ny fifaliana, dia manana an'le perla, dia inona mbola mampanahy anao? Halleloja. Inona mbola mampatahotra anao? Fa ity lehilahy ity tsy natakatra an'le fahamarinana, mba tsy ohatr' izany ny hainao androany. Fa le lehilahy tsy natakatra an'le fahamarinana dia ozy izy nalahelo loatra izy. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nalahelo loatra. Fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Iny harena iny nanaka anazy hiditra fanjakany lanitra. Moramora ho an'ny rameva ny hiditra ny votsy fanjaitra noho ny hidira amin'ny manan-karena amin'ny fanjakany lanitra. Tsy tiany Jesosy tsika hifikitra amin'ny zavatra ny tany. Omeo anay io ny anina sahaza ao anay. Tsy tiany Jesosy tsika hentehitra amin'izany, fa tiany Jesosy tsika handeha amin'ny finoana. No avo iantenaiko Jesosy. Mbolo fifaliany ny saiko Jesosy. Ny asa sarako hisava Jesosy. Ny arivako azava Jesosy. Ny fotoana dia andalo Jesosy. Ka tsy hisy ampimalo Jesosy. Raha be vola ao amiko. Raha be arena be ao amiko. Ao anao izy mpanoratra. Raha miorina atao am-poko ilay fitiavanao inoko Jesosy. Raha lasaina bavy, tiany Jesosy ampitaina aminao androany, mba iorinao am-ponao fitiavan Jesosy. Mba iorinao am-ponao fitiavan Jesosy. Ianao ho tian Jesosy, Jesosy ho tianao. Io loatra izy adihevitra e. Sao dia ianao mbola antany ety avy e Jesosy. Fa tianao Jesosy. Fa ny ianao tsy fantatro. Ianao ve tia azy? Fa tia ny varotra ny arenany tia nalahelo satria nanan-karena be. Hypocrite izy zany e. Zay ilay izy raha zazaina. Satria tsy mamono olona izy, tsy mijangajanga izy, manora isireny izy, tsy mangalatra izy, dia mieritreritra hoe zay ny rôle miditra amin'ny fanjakany lanitra zay. Tsy reny ny ampididitra anao amin'ny fanjakany lanitra fa ny rany Jesosy lasaka teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy nanokatra ny lanitra ho anao. Zay nanokatra ny lanitra hidiranao. Fa fahasoavana namonjenanao. Fa tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare. Fa fahasoavana namonjenanao amin'ny finoana. Halleloja. Dia tsy tiany tompontsika hifikitra. Tsy tiany tompontsika hifikitra. Halleloja. Dia mivavavy ampianaro a Jesosy mba tsy hifikitra amin'reto omenao ahy reto. Fa atoroy ahy, inona no ataoko amin'reto? Ahoana ny anaovako an'ireto? Zay iray. Ho anao indray raha ohatra ka tsy dia misy, tsy dia manana ianao, dia matoky ianao omenao anahy foana Jesosy ny amin'ny ampitso.
Halleloja. Mba sa hijoro vavombelona amin'izany ianao hoe tsy nahafoy anay io Jesosy io. Tao amin'ny andro sarotra, tao amin'ny navesatra, tsy nahafoy anay io. Teo foana ny tanany, teo foana ny famombany ahy. Halleloja. Ary mame amin'ny antoniny izy mba tsy hivadianao aminy. Endrika eo i Jesosy hoe fatantsika fa mora mivadika. Dia mba tsy hivadiantsika dia asiny fefy eo. Asiny arofanina eo. Mba tsy hivadiantsika. Fa raha io moa Petera ka nahazo an'ilay trondro, dia trondro tonga dia ray kitapo be, ray arona be, feno vola tao anatiny. Dia ahoana? Tsy handeha hitory filazanjara ilay Petera fa hoy tsy ndao aloha hanao vakansy e. Tonga dia telefona eo kely aloha ny Tamatavy, aiza no lehantsika, inona zao nefa tsara ao. Dia alao aloha mijanona herinandro any. Lasa zay no nataony la nisy vola teo. Dia hoy Jesosy alao tsy omeko an'izay fa reto anao distraction fotsiny raha ataoko be vola. Fa anao zay atono no omeko azy dia fanjakany lanitra mamaky azy. Toroio ny famarinana, toroio ny fibebahana, toroio ny famonjena, izareo fitiavana amin'ny malahelo. Zay ny filazantsara lasa ny abavy, fa tsy ny amem-paosy. Raha amem-paosy ny filazantsara anao tsy filazantsara zany. Fa ny ao ary hoe sorona. Marina ve zany? Tsara Jesosy, tsara ny tompo. Dia za miteny aminao hoe misy perta miaraka amin'ny Jesosy, fa misy tombony koa miaraka amin'ny Jesosy. Fa koa ny 9:20 eo amin'ny Luka 9:20. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafoy izay neto hanana anay ka nanaraka anao. Petera zany io nitovy an'ilay nanao an'ilay nataon'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan'ny lanitra, izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao. Ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Izy io miteny io, Jesosy io, tsy mamitaka io, marina ny zavatra ambarana io. Tsy misy olona ozy izy nahafoy ka tsy handray be lavitra amin'izao andro zao. Zao anao dia efa mandray. Dia ho vavolombelona ianao hoe, betsaka vavolombelona ny amin'izany. Arakaraka ny hafoizanao ny tompo mandray izy. Zay aloha dia marina. Zay koa nefa ny ararota mpaminany santoka zay. Fa zay dia marina. Arakaraka ny hanomezanao mbola hanomezan'i Jesosy ianao. Halleloja. Dia handray fiainana mandrakizay ozy izy. Ao amin'ny Marka io mbola mahafinaritra koa ny lazainy Ndao vakitsika kely ao amin'ny Marka. Marka 10:20. Ary hoy Petera taminy, Marka 10:20. Marka 10:20. Ary hoy Petera taminy, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany, noho ny amiko sy ny filazantsara. Tandremo tsara zay noho ny amiko sy ny filazantsara. Fa tsy hoe noho ny lehilahin'Andriamanitra, na hoe noho ny fiangonana, na hoe noho ny tranon'Andriamanitra, fa noho ny amin' Jesosy sy ny filazantsara. Fa betsaka masy ny nahafoy, fa tsy ho an'i Jesosy sy ny filazantsara, dia kivy izy. Satria tsy ho an'i Jesosy sy ny filazantsara nahafoizany, fa ho an'ny ambody mitavolon'ondro fotsy. Fa eto ny voalaza dia nahafoy ho an'i Jesosy sy ny filazantsara. Dia hoy izy hoe, ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano, sy rahalahy, sy anabavy, sy reny, sy zanaka, sy tany mba mifanenjehana, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Raiso zany teny zany. Raha mahafoy an'i Jesosy ianao Jesosy Joela 2:5-20, onerako ny fotoana lanin'ny valala. Jesosy manome. Jesosy manome. Raha valy mianadahy zay tao an-trano, fa miaraka amin'i Jesosy tsy haiko hoe firy mianadahy. Fa lasa be da be. Satria be da be mipiratapo, piralaho amin'ny tompo. Azonao ve zany? Raha ohatra ka nahafoy trano dia manana trano be da be. Ty zao dia vomeny Jesosy dia efa trano abesaiko eto fotsiny izy androany. Zay nge le fisainany.
dia misy tranoray nampiasain'ny tompo hitoriana dia efa omeny Jesosy anandray iny omena anahy daholo iny fa tsy velony ho tazomiko halleloia zay le lazaiko anao teto aloha ho an'izay mbola tsy ny mahafantatra an'izay a dia rehefa iainanao zay hoe io lanitra io misokatra ary mamea tsy mifikitra amin'ny eto ianao fa zay tokony omeny Jesosy ianao dia omeny zay lazaiko zay rehefa omeny Jesosy helicoptera tsika andeha hitory omeny ny helicoptera tsy soratra amin'ny anaranao iny fa ampiasainao fotsiny aloha zay le izy ampiasainy rehefa alefa no any ampita ianao alefa ny andrainao petraka any amin'ny trano tsara tarenao omeny koa izy fa lalovanao ndray zany hoe zavatra rehetrarehetra misy io a zay hitsahan'ny tongotrareo izy ny eo amin'ny josoa dia anareo zay tsika nge raha lasaina-bavy mireprésente fanjakany ary io fanjakana io fanjakana mahery indrindra io fanjakana tsy azo ampiororona io fanjakana ambony ny fanjakana rehetra io ka raha ianao no tsy mijoro amin'izay hoe mba hitan'olona ve tena fanjakana mahery le fanjakanao mba fantatry ny olona ve fa zay zandra mila hita mihitsy hoe nazo an'le fahefana avy any an-danitra ianao manana ray ianao mikarakara ary eo amin'ny fanjakana ianao halleloia dia hoy izy Petera hoe raha toy zany io Petera hoe tena tsara zany Jesosy fa tena azo antoka zany miaraka aminao azo antoka miaraka amin'ny Jesosy fa lazaiko anao raha marary ianao Jesosy ny dokotera raha kivy ianao Jesosy mampahery ianao raha malahelo ianao Jesosy manome fifaliana raha ohatra ianao matahotra Jesosy mampitraka anao raha ohatra ianao amin'ny famazinana Jesosy manazava anao Jesosy amin'ny maizy azy rehetra Jesosy ilay teny tonga nofo raha marary ianao nandefa ny teniny izy na sitrana azy zany aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra tenin'Andriamanitra halleloia manaraka an'izay Jesosy Kristy voalaza fa izao le mofonaina zay mihinana tsy honona tsony zay misotro tsy angetahetany tsony tsy te angetahetany tsony ve ianao tsy te honona tsony ve ianao ny atoroko anao Jesosy milaza hoe izao ny fahazavan'izao tontolo zao zay manaraka tsy andeha amin'ny maizina fa anana fahazavana aina ate anana fahazavana aina ve ianao reraky mirepirepy eo anatin'ny aizina ve ianao Jesosy ny atoroko anao raisinao izy ho fahazavana Jesosy dia nilaza hoe izao ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjo ny ondry izao ny vavahady raha zao no hidiran'ny olona dia azo hoanina izy ka hivoaka siditra te azo hoanina ve ianao te azo fiainana ve ianao Jesosy ilay mpiandry tsara Jesosy ilay vavahady mila sécurité ve ianao mila fiadanana ve ianao tsy matorona rendremana ny mpiandry ny Israely Jesosy zay mila fiadanana ve ianao dia hoy Jesosy hoe fiadanako no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy taka ny fanomezan'izao tontolo izao ny fanomezako anareo ny fiadanana aza mangororo aza matahotra ianareo hoy Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa naresy an'izao tontolo izao je suis Jesosy ilay je suis atoro anao halleloia matahotra fahafatesana ve ianao dia hoy Jesosy hoe izao ny fananganana maty sy fiainana zay rehetra mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray zay rehetrarehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony mandrakizay halleloia matoky an'izany ve ianao fahafatesana anao zona tompony raha ny olona tsy manana an Jesosy dia fahoriana ary fijaliana manakizay rehefa tonga amin'ny fahafatesana apaleo tamin'ny herinandro iny dia misy an'le olona tia moto mandeha moto reto accidenté tamin'ny moto tany tonga dia maty sur place tsy tompony ny ampitso ianao tsy tompony rehefa avy eo ianao ary raha tsy manana an Jesosy ny olona raha vao maty tonga dia fahoriana fijaliana mandrakizay fa raha ianao no mino an Jesosy ka raha miditra amin'izany hoe fahafatesana izany alleloia miditra amin'ny fanjakany lanitra ianao sambatra zay maty eo amin'ny tompo sambatra ny maty zay maty eo amin'ny tompo zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina zany eny fa ariana ananantsika raha lasaina-bavy dia tavy ny dokotera ny analavitra an'io andro fiainan'io dia tavy ny dokotera ny analavirana an'io fahafatesan'io dia tavy ny olona ny ampaharitra an'io fa rehefa tonga ny kansera tsy afa-miala ianao rehefa tonga ny sida tsy afa-miala ianao rehefa tonga ny diabeta tsy afa-miala ianao fa rehefa tonga Jesosy mandoalika ny kansera rehefa tonga Jesosy mandoalika ny diabeta rehefa tonga Jesosy mandoalika ny AVC rehefa tonga Jesosy mangovotra ny fahafatesana izao no mitana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita apokalipsia amin'ny toko voalohany izao no mitana fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita izany hoe tsy problema aminao io fahafatesana io fahafatesana ny fahavalo farany ho resena
dia farisiny Jesosy io miara-mandresy aminy ianao izao ny fananganana maty sy fiainana izay rehetra velona ka mino aho dia hanana fiainana mandrakizay ary izay mino aho tsy ho faty tsy ho fanana fiainana mandrakizay nge ianao io ianao hitako io faly be aho satria any an-danitra dia fakahita tadidina reo le tamin'ny rabe arivelo be ady be tamin'ireny be fitsapana tamin'ireny vita ihany ireny tsika ity nge natao maharitra mandrakizay halleloia zany ny arena fananana an Jesosy tsy voavidim-bola amin'ny kareny za ny olona manan-kareny ilazao an Jesosy le fiainana ny olona manana sy mpanefoefo tsy problème amin'ny fananana lazao azy ny fiadanana fa Jesosy ny olona ao anatin'ny aretana lazao azy rehefa kasihan Jesosy be da be ny olona cancereux afaka amin'ny cancer be da be ny olona voa sida sitrana rehefa eo Jesosy le dokotera manana ny fahefana ambony rehetra izy Jesosy Kristy ilay niteny hoe izao ny tena voaloboka raha te hisy aina ianao raha te hisy fahavelomana ianao miraikitra amiko foana aza miraikitra amin'ny tantely aza miraikitra amin'ny lahan'Andriamanitra aza miraikitra amin'izao rehetrarehetra zao miraikitra amin'ilay tena voaloboka ary io voaloboka io aiza atao rabe arivelo ve io miaraka aminao foana io voaloboka io any an-trano any am-pianarana any ambony taksi be eny an-dalana naiza misy ianao eny amin'ny terrain fanaovana sport dia ao foana le voaloboka raha lasa anabavy ary mamoa be ianao halleloia zany Jesosy Kristy izay lazaiko anao fananganana maty sy fiainana fahavelomana Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy makany amin'iray fa tsy amin'ny alalako io ihany Jesosy ihany ny akoatr'izay tsisy mitondra amin'ny famonjena Jesosy ihany dia zay mahatonga Paoly miteny any amin'ny Filipianina hoe za jiosy zako fariseo za voafora tamin'ny andro fahavalo za taranaky ny benjaminita izany tena lohany indrindra raha mpanaraka ny lalàna izany anatra tao ambany soka ny Gamaliela tsara be za CV amin'ny Paoly zany plastifieny zany dia atao anaty cadre dia atao eny amin'ny rindrina fa rehefa nahita an Jesosy Paoly dia ozy Paoly ongoty teo io endao teo io dia dory fa tsisy ilako ozy Paoly hoe zay rehetrarehetra neritreretiko tombony dia ataoko fatiantoka noho ny fioarany fahatsarana ny fahalalana ny Jesosy Kristy fahalalana ny Jesosy Kristy dia ozy hoe eny tokoa ataoko taimboraka ny zavatra rehetra taimboraka zany dia fumier ny fumier dia zesika sa Paoly miteny an'izany ianao ve mahasahy miteny an'izany hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra ataoko fatiantoka ny zavatra rehetra fa te halala an Jesosy te hafantatra an Jesosy raha lasaina bavy tsara io Jesosy io tiako io Jesosy io tsy haiko anao na tia azy fa za zao mitory teny aminareo eto vao mainka tia be azy halleloia tiako ianao Jesosy tiako ianao Jesosy halleluia je t'aime Jésus je t'adore Jésus halleluia tiako io Jesosy io zao raha lasaina bavy tsy manana trano ianao eto fa manofa aza matahotra Jesosy architecte jaona natoko fa 400 raha misy architecte tany mbola misy architecte noho ny architecte Jesosy ny anarany halleloia zany ny tena ingénieur mahay dia ozy izy hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra minoa aiko ao an-trano raiko ao misy fitoerana maro fa tsy niteny izy any Ambohibo ao any na any Ambohibe na any Ambohipo na ery amin'ny Montlo isa vo zao leto manao le cité be da be tsara tarehy reto na ary amin'ny Rajabali misy fitoerana maro non ao an-trano raiko misy fitoerana maro dia andeha alao loha za andeha Petera alao loha za andeha Filipo veloma vetivety loha fa dia ho aiza anao Jesosy zao hoe lova hanamboatra trano anao nge za andeha ozy izy dia hanamboatra fitoerana ho anareo halleloia za dia efa miandry an'izay inona raha zao le tranoko any andeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo rehefa vita iny tranoko iny trano iny ho avy indray dia haka anareo ary any amin'izay hitoerako ny toeranareo inona raha mbola mampiondrika anao rehefa mandeha eto Antananarivo
Inona raha mbola mampakizitina anao rehefa mandeha raha lasana bavy a clé en main rehefa tonga Jesosy tantely avy tana hoe jereo kely le vilanao aleo aloha hiaraka aminao ety any Jesosy fa vila zany sy ho hitao zany rehefa avy eo dia lasa ianao miditra amin'ny fazakany lanitra mahafinaritra be zary le tantely mbola tsy hitako aloha zao le tantely fa ato misy hoe Soso, misy hoe Misa, ato misy hoe Alain, ato misy hoe Hery, ato misy hoe Tina. Tsara koa zany trano zany. Mivadika sy ampaty. Io le tantely, tiany lakile miditra ianao. Ao trano raiky misy fitoerana maro. Tsy rediredy zany. Maharety ianao dia ho hitanao zany. Dia rehefa any an-danitra antsika dia ifa mangy. Aiza le tranonao ry tantely? Aviva atoroko anao aty izy ty. Dia aiza le anao? Ty le anao. Zany le miaraka amin'ny Jesosy. So dia verinao fa any an-danitra any dia ohatranao fanahy be fotsiny. Fa Jesosy raha nitsangana tamin'ny maty teto tany. Jesosy mbola nahandro trondro dia niara-ninana. So dia tsy fantatrao zany. Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia hoy Jesosy hoe kasio ny olatro, kasio fa io za. Mbola nananakôry Jesosy. Fa so dia verinao fa misavoambona fotsiny any an-danitra any. Mananakôry seleste tsika. Korintiana voalohany 2:10. Nafafy amin'ny fahalovana aloha tsika fa hitsangantsika amin'ny tsy fahalovana dia anana an'le corps céleste amin'izany fotoana izany tsika mamaky an'io rindrina io dia afaka. Satria ohatr'izay ny an Jesosy. Tsy hitanao hoe midy io trano io mipoitra avany Jesosy. Tsika zany rehefa mitsangana amin'ny maty hiaraka hiakatra amin'ny Jesosy any amin'ny raha lanitra hidintsika fanjakana 10 taona efa olona vaovao tsika. Tsy tia tsika fa efa hafa. Raha eto zany tsika atao Antananarivo vetivety eo tsika mety efa tonga any Canada. Satria efa corps hafa, efa corps céleste. Zany zavatra tsy magia zany fa miaraka amin'ny Jesosy zany. Miaraka amin'ny Jesosy zany. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Mbola mahita ohatran'ny tarehy malahelo aho eto. Mbola tsy fitaiko ty tour-tentire mbola manao tarehy malahelo eo nareo. Mitady olona amintsika Jesosy. Mitady olona miramira ny Jesosy. Mitady olona velom-panantenana Jesosy. Ianao manana fanantenana be indrindra eto tany satria manana Jesosy. Halleluja! Halleluja! Manana ianao, manana an Jesosy. Lazaiko anao zany. Dia manomboko izao ary dia tenenao Jesosy ny arenako. Manomboko izao dia hoy ianao hoe ampianao raha Jesosy aya foy, atsiraikitra amin'ny zavatra ny tany. Amen. Fa tenao hoe Jesosy ny arenanao. Za matahotra anao raha andeha hody izao fa vetivety anao dia mahazo taxi be. Vetivety anao dia misy tomobile, vetivety anao dia ho tafody any. Jesosy ve no hoatrehanao eto dia hoy ianao aloha andefa taraiky. Aiza finonao? Misy mahazo zany hoe dia efa miantena masy lasa izy mandeha moramora. Jesosy ara no tazona anao eto. Ainy Jesosy manao zavatra rehetra minoho fotsiny ihany manana finoana. Halleluja. Za avy manana ny fiainana be dia be. Publicité an Jesosy daholo lazaiko anao teo le arenana fiainana io, le perle io, Jesosy io. Fa ny Apocalypse toko voalohany, hitanao ny Jesosy, mason'ny Jesosy manganoano, volon'ny Jesosy fotsy taratare, ny akanjon'ny Jesosy fotsy botsika, ny lelan'ny Jesosy, ny vavan'ny Jesosy tahaka ny sabatra, ny feon'ny Jesosy tahaka ny feona rano be mandehandeha. Kina ny atahoranao ny patron-anao? Inona ny atahoranao ny vadinao na ny dadanao? Ny feon'ny Jesosy tahaka ny feon'ny rano be. Le ato hovay ny fanavaozana ny saina dia fataro le famarinana ho fantatrareo marina dia marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Halleluja. Tsy ho andevo n'olombelona, tsy andevo ny tahotra. Fa zay le arena tiana lazaina aminao. Tsombotsombony zany. Ao amin'ny tantara voalohany, sampanjaka voalohany tantarany izy teo Solomon. Dia Solomon ny endrindrindra, tsy nisy tao alohany, tsy nisy ao aorinany. Dia avy mpanjaka vaviny Seba hijery an'izany hoe fahendren'ny Solomon zany. Dia vakivavy izy. Aika ny zavatra nitantaraina tamiko tsy niatsasaky le fahendrena ho akory. Fa eto aho mahita vao tena izy ianao. Izy ianao ary tena ianao le tena feno fahendrena. Tsy niatsasany akory. Dia za mitantara aminao zao mety tsy niatsasany akory. Fa ny inviteko aminao isan'andro ao an-trano amin'ny alina tia lalanao bebe koa Jesosy. Ato Jesosy. Mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra. Mazotoa mivavaka. Mazotoa tena hoe mifatoka amin'ny Jesosy. Fa raha ianao no mangetaheta, avy izy. Raha ianao no nona, avy izy. Raha ianao no maniry azy, avy izy. Ary tena hozy ianao hoe tiako Jesosy. Dia ho adalan'i Jesosy ianao.
Kolosianina dia milaza mihitsy hoe ao amin'ny toerany fomban'Andriamanitra rehetra, ao amin'ny fahafenoana, molotady ho fenoninona indray ianao. Zay banga rehetrarehetra Jesosy mameno azy. Aza mitady ameno an'io banga io amin'ny zavatra hafa. Tsy haiko na i Pascal moa izy le niteny an'izay manam-pahaizana hoe il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Io forme de Dieu io zany Jesosy io amiko. Ary tsy ho feno mihitsy eo am-ponao io raha tsy Jesosy miditra. Halleluja. Halleluja. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Aza vela ampakain'olona intsony ianao. Aza vela hofitahan'ny olona intsony ianao. Ataovy tena miorina ao aminao Jesosy. Tafapaka ao aminao Jesosy. Zany zay Jesosy raha miaraka. Tiako ianao Jesosy. Dia avakeo tonkiran'ny Solomona io. Io tonkiran'ny Solomona io dia fifankatiavan'i Jesosy sy ny fiangonana. Mety mahita anao hoe Solomona sy ilay vehivavy fa ny ambadika io ara-panahy dia Jesosy sy ny fiangonana. Tiako ianao Jesosy. Tiako ianao Jesosy. Dia tena mba ho tian'i Jesosy ianao. Halleluja. 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 Misaotra dado. Misaotra Jesosy. Eto Jesosy androany. Eto Jesosy androany. Ary ny tena zava-dehibe koa dia izao tsy hitanao maso Jesosy fa ho Jesosy hoe matsara anareo ny fandehanako. Fa maninona matsara anareo ny fandehanako? Matsara anareo ny fandehanako satria rehefa mandeha dia mahazo anahy daholo ny rehetra. Fa raha tsy mandeha dia ao Palestina fotsiny. Dia very maina tika aty Madagasikara. Hitady billet d'avion foana ho an'ny Palestina hijery an'i Jesosy. Fa izao aleo handeha dia rehefa mandeha ho avy ny mpananatra, ho avy ny fanamasina. Ka akasika ny olona rehetra io na any Madagasikara, Antananarivo, Tuléar, Fort-Dauphin, Majunga, Toamasina, Diego, zay rehetrarehetra misy tiana dia any amin'ny fanahiko. Eran'izao tontolo izao any amin'ny fanahiko. Ao aminao koa ny fanamasina. Rehefa manana an'i Jesosy ianao. Ary io fanamasina io tsy mandiso lalana anao io. Tsy ho azo mpaminany sandoka intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho azo mpampianatra sandoka intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa andeha amin'ny lala marina ianao, andeha amin'ny fanetretena ianao, andeha amin'ny fitiavana an'i Jesosy ianao. Halleluja. Halleluja. Iza no mahatsapa hoe ohatran'ny mbola banga ny fiainana familyan'i Jesosy. Iza ny tean'olo tena ho an'i Jesosy androany. Rehefa vita izay publicité izay. Tareo ohatran'ny rehefa manao fivarotana ireny dia miteny amin'izay, iza amin'izay ary nividy. Dia za tsy hanao publicité fotsiny dia avelako eo. Fa te hitaonanao aho hoe te ho an'i Jesosy marina ve ianao raha tsy mbola an'i Jesosy? Te ho an'i Jesosy marina ve ianao? Jesosy koa ilay avoka miaro anao sy mitantana anao. Jesosy ilay mpamela heloka. Jesosy ilay manome fiainana mandrakizay. Te ho an'i Jesosy ve ianao? Fa mila fanapahan-kevitra entitra. Tsy ho faly mihaino fotsiny dia izany alalo dia niany. Loetrareta. Moa dia fanapahan-kevitra entitra. Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana. Ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Anaka atolory ihany fonao. Anaka atolory ihany fonao. Aza vela miparitaka any amin'ny zavatra hafa ny fonao. Aza velo variana safady. Aza velo variana any amin'ny zavatra hafa ny fonao. Mitsangana ianao izay an'olo tena ho an'i Jesosy.